ny sosialy kosa dia anisan'ny trapasahiranana noho ny tsy fisian'ny toeram-panasana lamba sy fakana rano fisotro madio ny tanàna Natany Mainakely Mazoarivo Antsirabe. Mivany olana ankehitriny satria vao avy nahazo foto-drafitrasa momba izany ny olona fanadina avy hatrany. Trano fanasan-damba misy bassin enina sy pompe fatsakana rano madio mitetina 12 tapitrisa ariary no natolotry ny fikambanana Madagascar Development Fund MD sy ny mpiara-miombona antoka aminy toy ny solombavim-bahoaka voafita ao Antsirabe Jean-François Michel ho an'ny Fokotany Mazoarivo Antsirabe miavaka kely amin'ny hafa nefa ity foto-drafitrasa ity satria noho ny fisian'ny loharano iray tsy mety ritra ao ambaniny no antony nanorenana azy. Manampibetsaka ny poniny izy io noho ny rano tsy vidimbola ao aminy. Notokanana ny talatalasa teo ity foto-drafitrasa ity ka ireo rehetra nandray fitenenana toy ny député Antsirabe sy ny mpiainy MDF Brian Donaldson mivady dia nanamafy avokoa ny tokony tandrona ny fadiovana sy ny fahareta antony foto-drafitrasa iombonany itony. Fokotany no mampiasa ity toeram-panasan-damba sy fatsakana vaovao ity.